Piaro ny mpanabe eran-tany. Saint Jean-Baptiste de la Salle a dit ceci: j'adore en toute chose la volonté de Dieu à mon égard. Et nous tikarni nanombotra sekoly ho any ankizy mahandro tao an-tanàna Reims izy dia tamin'Rouen sy tamin'ny tanàna hafa maro koa. Ary ny fahatakarany fa ny mpampianatra aloha no tsy maintsy volavolaina ara-panahy dia namorona fikambanana izy mba hiadidy ny fampianarana sy ny fanabeazana tamin'ireny sekoly naorona ireny dia ny frère des écoles chrétiennes izany izay efa mipatrana erana fivalon'ny tany ary anisan'izany Madagasikara fa diocèse maro hikatroany eto amin'ny nositsika. Taty aoriana no mitombo sy nandroso fatratra ny sekoly naorona dia noesoina sy nenjera ary noelona izy nefa dia fahanginana sy vavaka no nasetry ny famadiana azy. Nanaraka fiainan'olo-masina tokoa Masindahy Jean-Baptiste de la Salle satria nikezaka tamin'ny fahantrana sy ny famonahantena ary ny fivavahana fa indrindra tamin'ny fandeferana sy fitiavanana. Tamin'Rouen tamin'ny zoma masina 7 aprily 7 izy no maty. Angatao amin'izao zoma masina izao ary mba ho maro ireo mpanabe feno fitiavana sy fandeferana
ambany avaratra. Raha vaika sy mekanakavy tonga soa eto Aositra, indrindra eo ianareo ao anatin'ny fikambanan'ny Michel Frère des écoles chrétiennes, tarihan'ny frère visiteur izay tonga mana. Eo ianareo mampianatra manabe ny fonondrenan'ny mpianatra, ny atao hoe isika mpianatra izay antony ny fankalazana indrindra ihany koa. Eo ihany koa isika olo Malagasy izay nasaina ho amin'izao tontolo andro lehibe izao. Sy raha ihany koa dia hoe isika raha izay miaraka misorona ao anatin'ity sorona mason'ny lamesa ity. Araka ny fahafantatsika moa, ny veka dia tsy eto toerana fa manohy ny fitsaboana any ivelany. Fa kosa dia nomeny teny ary miomana faliana sy vavaka amintsika mianakavy izy amin'ity tonandro androany ity. Tahaka izay ihany koa ny fikiera général izay efa manao ny famanina pastoraly amin'ny ilany andrefikan'ny diocèse. Fihetsikoly maro no tanterahana ao anatin'ity herinandro ity, na ny any Antsinana na ny any Avaratra ny any Andrefana. Ary ankehitriny isika dia tafahoana eto ka mbola entsika amarina ihany koa ireo sekoly hafa izay miara-maneraza ny fety amin'ny androany ity. Tahaka an'izany ny sekoly Formasion Jesoa ao Andigna izay miaraza ny hafotoana iverenana ny sokafana ny sekoly. Eo amin'ilay ihany koa ny APC atsy ambanikenareo izay mankalaza ny fety-sekoly antsoa amin'ity telo andro manaraka ity. Izao fonona masina izao ary dia amintsika isaorana n'Andriamanitra indrindra ihany koa tamin'ny nahafatsika telo rivon'ny diocèse ny JIDEC na ny journée diocésaine de l'éducation catholique izay nataontsika ny oktobra hatramin'ny 20 avrily lasa tao. Ankintsika mavaka indrindra ihany koa ireo mpianatra sy mikarakara maro samihafa manantsika izay anatotosa les sports scolaires régionales eto anivon'ny fampianarana miankina amin'ny fanjakana sy fankalazana ny ototoana ny railona amin'ny Roumanie. Izany rehetrarehetra izany no mampisoritsika an'Andriamanitra kanefa aloha miampisatsika amin'izao sorona masina izao dia manasatsika hiaraka hitsangana. Yeah.
dia tsy hanao tsy maro na ilazanany ary tsy ahitana eo ambavany-tsony izay lera magainy fa hihinana sy hanofehizay izy ireo ary tsy hisy olona hanaitaitra azy. Izany ary no izay manatantena dia ety ary izay manisy tena dia santatra. Zaza mereka peni, di bila mereka ini kan,
mila manana izay fanahy sy toetrany zaza zay ihany amin'ny fiarahanatsatsika amin'ny fitiavan-teny efitantsika ihany koa amin'ny fiavanarona sy ny fanamanina ny hafa mihitsy ny fisehotsika maro teny ka ao anatin'ity evanjely fampiasan'i Jesosy amin'ny fiainana ity dia azontsika raisina ohatra i Masina Maria izay tsy nirehare tamin'ny tsy fidin'Andriamanitra ny fifataminy fa nitontena mpanohy vavy ny tompo iny indrindra ihany koa i Jesosy Kristy izay nampianatra nanomboky mpianatra tamin'ny alalan'ny fanasan-tongotra iaraka misy masina fa ao aty androandroany ankalazatsika ny kinafilme fety ny Masina Evangelista de la Salle ity dia araka ny famitana teo mpanomboana kiasina ny tantaram-piainana dia zoma masina 7 avril 2010 sy fitonjato-sy 5 izy no maty ka hoe tsy sendrasendra fa misy dikany bebe satria izy zoma dia andro iareriny fitiavan'Andriamanitra manoka sy nafoiniesa biby atsika olombelona ihany koa toy izany ifiainan'ny Masina Evangelista de la Salle mitiavana eo madinika satria napetra'Andriamanitra tao ambony ny fitiavana miaina ny ankizy sy ny mahantra toy izany ihany koa ny mampianatra azy ireo tany an-tsekoly ka Masina Evangelista de la Salle dia motaiza tamin'ny vavaka sy ny fitiavana ka tsy nisarasara ihany koa mahita an'izany tamin'ny ankizy fa indrindra eo tsy misy fiana karaka ny tantarany dia izara sy mampiasa rehefa Evangelista de la Salle amin'ny fiainana maro izay koa ao anatin'ny teny fanomboana teo. Masina Evangelista de la Salle dia rehan'ny fanabeazana katolika miaro voalohany ihany koa ny mampianatra fanabe maneran-tany araka ny amanan'ny Papa Pio faha-10 ka anatin'izao soma masina izatsika dia miaraka amin'ny Masina Evangelista de la Salle manaiky anatin'Andriamanitra ainy fitiavana ny fiainam-pianakaviantsika tsika rehiany indrindra reo ezaka maro fampianarana
mba hanana fanahy masina ka mpitondra mahatoky ny vahoaka an'Andriamanitra izy ireo. Mpianatra rehetra eto amin'ny sekolinay mba hitombo fahaizana sy fahendrena izy ireo eo am-panomanana ny hoaviny. Indrindra ho an'i Madame Françoise izay salama mba hanana herim-po sy herim-panahy lasa lianina izahay rehetra eo am-panatanterahana ny adidy sy ny andraikitra aman'Andriana no tsirairay. Miahy sekolinay mba hiroborobo hatrany ka hanabe ny ankizy sy ny tanora fa indrindra ireo tsy misy mpiany.
mapiariary fa ty araiky ianao. Koa mahakokosa ny famonjena ny kasainao manderana, satria sady mankristianay ny ohatra hoe ilay zavatra atao ny mitsangatsangana. Noho izany, izay tompo ray masina. Miaraka amin'ny anjery ny masina rehetra, dia mankarazanao
Israel ang medyo panapay, panukno, mafitin ang kufiguran, sinisikush.
amin'ny fanabeazana. Koa tsofina iarahana amin'ny anarana ray zanaka sy fanahy masina ireto marim-pakasitrahana ireto ka ingany mba ahita ery hafaliana ary ampitombo ihany koa ny sotompona apôstôly hanompo amin'ny lara-panabeazana ho an'ireo rehetra izay mitondra azy. Amin'ny lalana fitompona ny katana izany. Mampandroso anareo izay tolorana reto mary fakasitrahana Panabe mihoatra ny 20 taona teo amin'ny fanabeazana no tolorana nyty fakasitrahana ity izany hoe avany amin'ny supérieur général avany Rome izy tia mitolorana an'ireo hazo izay ampiatinina teo amin'ny fanabeazana. Chers frères et visiteurs, Seigneur Rala Reta, Tunga Eto, Amti, Ureiti. Généraux religieux, Leilai, Siveiva. Généraux Bentanana, Tunga Manas, Kamane Vunata, Isofamarana, le Fadim, Rukulam Zatonizo. Généraux assistants parlementaires, les députés de Madagascar, vos filles d'Atontuisis. District na Mbosta zawadi ya amarana ni Fatim Brokulam Zartonisi di malaraka zany efa saotran'Andriamanitra iteran'Andriamanitra nankalazan'Andriamanitra ary nangataka ny sojaniny ka nahazoana fiadanana ary fanomezam-boninahitra azy manokana isaorana be dia be Andriamanitra ary diraitsika andro aman'alina tonga amin'ny famaranantsika hoe ka miangavy ny tompo
tompon'andraikitra isa tokony ka natatsaratsika an'izao vaninandro androany izao androany tokoa ny atao hoe namaranana itaom-pakarazana ny fadimy-roapolo am'izany taona ny sekoly Masindahy Louis ny kristiana tato am-paroasy na ny atao hoe ny paroisse cathédrale dia niara-miasa hatramin'ny nanokafana teo ihany koa ny fankalazana indrindra fa amin'izao famarana izao. Eto izay dia miarabanareo na tatateraka ny taom-pankalazana intelo misesy izay dia ny fankalazana indrindra fa izao famarana izao. Ka nahafahatsika nakalaza ny fahadimy-roapolo taona nisiany lycée Masindahy Louis de Gonzague teto amin'ny diocèse d'Aosta. Isaorana izy satria fahasoavana maro seseheny nomeny atsika nandritran'izay fotoana izay raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy hoe famokarana zany lycée zany olomanga profo zany no evekatsika dia nisany seize élèves tao eo ihany koa reo tompona andraikitra pretra sy religiozy tompona andraikitra mpanjakana isan-karazany ka metrika raha beraina somemboninahitra mandrakariva Andriamanitra. Manaraka an'izay dia mialatsiny ny tenako raha toka misoloteny ny be sy ny maro na ny akaiky na ny lavitra na ny toerana na ny amiam-pitan-ranomasina satria ny antony dia eo ny atao hoe ray aman-dreny mahazoky mahazanaka ary zoky mahazandry indrindra ianaman'ny mahavilanitra izay atao hoe atara-mahanahy-mamba tompona-fananiny hajay anareo ary mialatsiny raha toka misoloteny andraikitra nomenanay reto tao anatin'ny rotaona izay nanaovana ny fankalazana ny fahadimy-roapolo taona dia ny fikarakarana ny fanapotosana ny fanotafana ny fety fikarakarana ny ivo ary ny fikarakarana an'izao famaranana izao tsy sanatra izahay ny mankasitraka era-po era-tsaina ny diocèse d'Aosta satria miara-dalana mandrakariva taminay na ny eveka na reo pretra mpiara-masamina ary isaoanay manokana eto ny taleny fampianarana sy ny fanabiazana katolika izay miarana rotra ny solona masin'androany ankasitrana ihany koa Radio Maria satria tsy mbola androany no nierahana nandritran'izay fankalazana izay ary tsy adiny ny taleny fraraina diocésiana izay tsy sasatra ny manome tantsoroka ara-panaya nandritran'izay fankalazana rehetra izay. Manaraka an'izay dia misaotra ihany koa ho anareo fianakavibe lasaliana rehetra manerana ny nosy eny manerana zao tontolo izao satria nitonga mavaka ianareo ary indrindraindrindra nanampy sy nanamory ny fanampaterana izay fankalazana izay tamin'ny endriny maro samihafa. Isaorana ihany koa isika mainty molany rehetra tsy vitsy avana na eto Madagasikara na ny anam-pitan-dranomasina satria dia tonga teto amin'ny sekoly tonga tato amin'ny Saint-Louis reo fanampiana rehetra sy tolotanana avy aminareo mainty manana ny fankalazana fampahatsahivana anisan'ny tsangamaso izay napetraky ny mainty molany moa dia fanatsarana ny laboratoire izay natao nandritry ny ivony fankalazana. Ao anatin'izay dia eo ihany koa ny ezaka mbola eramanana dia ny fanaovana ny labo de langue satria ao anatin'izay dia maro ny fitaovana réformatika mbola ilaina ka miantso atsika zanakam-pielezana miantso atsika malala-tanana miantso atsika ihany koa mainty molany mba hiara isalama hiarana totosy ny fanatsarana ny sekoly izay nahabe atsika fa indrindraindrindra ihany koa mba
izareo zanatsika sy reo zanozanaka amin'ny sepakafy zay foya avy ty aminay todika aminareo frère des écoles chrétiennes zay tarehy tsy fantatry fandianany visiteur moa mpamando ve sy atapeo ona fa frère visiteur miaraka amin'ny frère rehetra tombato ianareo solotena ny solombakombahoky atao amin'ny district anampofotra ianareo religios tsy akanavaka ianareo mpanabe mpampianatry nato amin'ny collège Saint-Louis na ny toerakafa fa tombato androany indrindra fa ianareo mpianatra ianareo mpianatra zay solofo dimy niala satria tamin'ny taona 1970 ny tenako niditra classe de 6e tao amin'ny collège Saint-Louis nivoaka tao tamin'ny taona 770 afaka BEPC araka concours nitatany amin'ny lycée agricole Antananarivo zany hoe 70 taona lasa zany no nidirako tao anatin'ny collège Saint-Louis ary amin'ny lasa no nantaovako azy saika ohatrany mbola maty rehefa tokony collège Saint-Louis dia mbola mahatsiaro le peuple engeza be rehefa misy aloha rehefa rinany amiko dia mitsipona zay tara hatrany amin'ny garabola tonga any amin'ny terminal zany hoe mitovylenta zany fa tsy samihafa rehefa nanao faute samy tsy maintsy manatanteraka zay adiky tsy adiky kokoa ny finanana voanjo rehefa tonga ny fety ny collège Saint-Louis dia matetiky mizany frère balatsy ny frère raha mitena zany hoe gaga satria ny akanjonareo dia mitovitovy amin'ny sariny gaga dia voanjo no amin'ilay amin'ny collège Saint-Louis feno domboanjo daholo collège Saint-Louis manontolo rehefa tonga ny fety lasaliana ohatrany homaty zany rehetraty zany ohatrany tsy mbola ela nefa fotoana mandeha ka faly miarahaba natratrany fahadimy roapolo am'izany taona eto zany dia miaraka aminao namako le raikolany satria ny tena moa zany napetraka hoe firoa ambonahatra ny fahakarazana fahadimy roapolo am'izany taona dia miaraka aminao namako ary sontrazo be deabe satria izy matetika raketarano mba zany somary mandehandeha kanefa dia tonga somasara ny farany zany zao ary mitako atao anaty ty taratasy kely ty dia hoe anoratra pejy vaovao sikaraky izy inona ny dika am'izay sy maintsy toizanao zany fijorona mijoro tsy mivatana le mijoro fa mijoro koa ny saina maha kristianina amin'ny maha katolika zava-dehibe zay ary raha tejoro tsara nefa dia misy zavatra zany angatahako aminao mpianatra ny collège Saint-Louis rehetraty sy ny zanaka mosara mantolo sy ny zanaka mormonera Madagasikara anakefatra zany mafahana mijoro tsara akoatran'le finoana an'Andriamanitra akoatran'le finoana fa tsy tonga ho azy teto raha tsy misy ray aman-dreny dia misy zavatra anakefatra raha tia mijoro tsara mbarapatonga azy amin'ny tan'Andriamanitra le didy atao ambony tany ny raia dia tsy mikasika sika ny faharoa dia tsy mandrapaka paraky ny fahatelo atao antanareo miararepomy azy tsy mifoka mongony satria nireo malazabe izy io 15 ans 16 ans tsipony dia miheveverantanana rehefa aveo tsy afaka mandeha tsara ka ary tsy afaka mijoro ary fahitanafarany zay lakotiny zay mety mikasy azy dia tsy misotro zavatra mahamamy tsy hotenena tena raha mitendy azy raha voazy zareo rehefatreo dia mijoro lanatava ny vatana mijoro sanako saina matsilo salama dia afaka manao ny adidy amin'andraikitra indrindra fanao mpianatra afaka mandeha lavitra tanjaka lasy de troisième cher frère visiteur sy nao frère rehetra tsy mbola ny kirano mandeha mandeha classe de troisième ary kiloty nanaovana dia atao misy religieux autiste tsy mahatsynay fa maro be satria zanaka tambany vonda daholo labezany saingy nanaraka ny torohevitra menao ray aman-dreny dia tsy fantanofo dia rehefa nanao dia hoentanana zao raha mijoro na tsy mijoro izy dia anakaresy toiza bolay mamirana fa mijoro fa raha ratsy hoe
famaranana ny fahadimy amby roapolo amby zato taona izao. Misaotra n'Andriamanitra sady makasitraka azy lalandava isika satria mbola nomeny izao andro mahafinaritra izao fotoana mahafinaritra izao, nomeny fahasalamana isika ary tsy nisy narary toetra. Eny maro tokoa ireo olona efa miteny teo fa dia ataoko fohy ihany ny ahy. Voalohany dia misaotra nareo amin'ny ray aman-dreny ara-panahy nanentana ny fomam-pananay tamin'ity lamesa famaranana ny fahadimy amby roapolo amby zato taona sy ny fankalazana ny fety Masda Jean-Baptiste de la Salle izay mpanorona ny fikambana frère des écoles chrétiennes no mbola mpiara-panabe eran-tany. Makasitraka makatelo. Misaotratsika rehetra ao ianareo mpanao fanjakana. Sitraka eto matorony kavaliana ramatsy. Mamy dia mamy tokoa ny teny izay narotsaka anareo teo ary tena tsy hitanay izay ho ambara satria misy ny lazainareo teo hoe écrire une nouvelle page. Tena fa ila tokoa ny rasanan'izy io dia ho tafita zany araky ny voalaza teo ny farany taona. Makasitraka atsika rehetra ao ianareo religieux lahy, chers frères visiteurs, chers frères namana, ianareo masera iray fanabiazana, ianareo olo-patatry, ianareo avolavitra, ianareo tsy ary voatanisa satria raha tanasaina aby izy ireo misy tsy voatonona dia manahirana. Makasitraka tompolahy, makasitela tompovavy tamin'ny fiarana mivavaka miongona taminay tamin'ity androany ity. Dia misaotra nareo ray aman-dreny izay tonga niaraka aminay eto. Ny tiako ampitaina teny manko ny président ny fahadimy amby roapolo amby zato taona dia nampatsiahy izy hoe taloha dia misy ny voanjo misy mon-père ihany koa mahatadidy an'izay raha niaraka tanatsiro mandidy zahay dia ninambandy rehefa piezime dia mbola mahatadidy daholo zany lay mainty milava ankehitriny izy ireny tsy dia izay loatra tsony fa taona sondro hoe yaourt tamono dia nasina gâteau zany ndray lasa lamboty fa zay mijery mikody dia aventsika moa zany dia mbola hitina nambany avaratrany ao ny ahitantsika ny mitabe dia ao koa ny fizarana ny Beauté de la Salle. Zay moa le filazana azy indray amin'izao fotoana zao hoe Beauté de la Salle. Dia rehefa vita le Beauté de la Salle dia misy ny agape fraternel izay anasanantsika rehefa dia nalefa tamin'ny fanasana. Amarana miteny dia makasitraka ny reniko ray am-panahy rehetra ao ianareo mpitendry zava-maneno, ao ianareo mpanentana fa dia nentanentana tokoa satria hoe mihira indrony mivavaka indroa mihinana mandeha mivavoatrany hoe mivavaka indroa ka ho maritry ny fisaorana anareo dia misy kely maro-pakasitrahana atolotry ny sekoly tately tababata ihany izy io fa mifomalotra karaisapitiavana fampokatry ny fo ary tsisy namitoravonoteny ania vava no ameno notorana azy. Dia eto dia makasitraka antsika rehetra tsisy avana tsisy soloana fa dia makasitraka feny fo mahafinaritra ny fanomezanareo torohevitra sy toroteny teo. Tiako ny manambara fa miezaka zahay miala tsara ny sekoly Saint-Louis teo misy fampanantenana hoe hotohizana ny informatika dia tiako manambara amintsika
fa nisy ireo manasova nandalo teto amin'ny Saint-Louis vao eo amin'ny ray volana teo izay dia nanome unité centrale izy 400 fa ny clavier sy ny écran mbola voavidiana fa efa nandefa vola ihany koa izy ividianana zany zany anavelany any egany mba itoyarana zany misaotra anareo nitondra ny valoky mena teo fa dia makasitraka makateo misaotra tamin'ny fanomezana sy ny fampanantenana mbarananana ireo zay rehetra efa voalaza ny teo aloha mba tsy amerina ihany koa zay efa voalaza teo. Voalohany ny fisaorana mandrakariva an'Andriamanitra noho ny fahasoavana no raisina. Isaorantsika azy ny nanomezany atsika any Masindahy Jean-Baptiste de La Salle izay nahatonga ny zatra rehetra izay ankalazantsika amin'izao. Rehefa maty Masindahy Jean-Baptiste de La Salle tamin'ny 7 avril 1719 dia io daty io no nankalazay ny fikambanana ho fety ary hatramin'izao moa ny fiangonana dia mbola mankalaza an'izay. Rehefa nambara ny Papa Pie XII tamin'ny 15 mai 1950 fa mpiaro ny mpanabe ny olo-masina Masindahy Jean-Baptiste de La Salle dia niova an'io ny fety ny fikambanana ka kalazaina manokana an'io zany ny fetin'ireo mpanabe rehetra tany eo anoloan'ny toerana misy ny relikany Masindahy Jean-Baptiste de La Salle ka hafaka zay atsika rehetra dia ampitaina amintsika rehetra zay fiaravana izay. Efa nitsiky ny filohan'ny komity ny fankalazana teo sady iray ihany koa amin'ny mahaben'ny tanàna azy eto amin'ny komina urbaine Nanosy mireharesika Rasaliana satria manana azy aho ray aman-dreny ary misaotra azy tamin'ny fijoroana vaovolombelona izay nolazay teo hoe 20 taona lasa tamin'ny 1966 dia izy dia akino zany dia misaotra azy sy ny rahasoa azy mba efa beo amin'izay fitarihana ny vahoaka n'Andriamanitra izay dia mpanjakana izay izy dia tsy manadiny ihany koa isika rehetra satria ray aman-dreny izy. Dia amin'ny alalan'ny fikambanana ihany koa misaorananao ray aman-dreny amin'izay zaka vitanao rehetra satria dia maro koa ary eo mandrakariva ianao mitondra ny fanampiana isan-karazana ary tsy voaela isika no niona tany Antananarivo fa dia nanaiky ianao na dia hita izany fahasiarananao amin'ny aditsy andraikitra izay antsofonao dia nanaiky ianao mbola hiaraka anamafy ilay fanagana izay napetraky Masindahy Jean-Baptiste de La Salle ka isihatra bebe kokoa amin'ireo izay isahirana sy mila manam-peny. Ka amin'ny alalan'ny fikambanana izay amoano zany no ilazana azy ka eto amosy no ilazana izy tia fa ny projet de vin zany no iantsoa fikambanana ny vina izay hoe mety mba manova sy manampy ny olona mba hiova eo amin'ny fiainana mba hampivoatra azy ka izay projet de vin zay zany ny kely fikambanana ho atsika eto Madagasikara ka dia mositra no manaovana azy ary herin'alabe no toerana
ofisialy ny fankalazana fahatona ny androany satria lamesaky izao no nanomboatsika azy amin'ny fankafona sy ny fankalazana dia ho faranantsika ihany koa zany amin'ny fomba ofisialy fa ny hetsika isan-karazany dia mbola mitohy koa ambara ampavy maso androany fa mikatona eo ny fankalazantsika ny fahadimy ary dia miandry ny dimy taona manaraka indray aleo oela velona ao antsika ny Jesosy. Eu tinha se tiver papiar, pajarar, panabe, vere, piano, piano na panabiasa mantu. Mereka ini papiasa mantu dia mahu kesukaan sama Indonesia, fakirnya asal saya sini. Kita di antara dia sudah melakukan izin di jabatan saya sekretariat. Kemudian para biasa si mahamta amzan aksai kecil misal kita saksikan di belum satu hari so lamzan jatuh festa aisika anaskin dan sikit yang cuma tu beberapa berbezan saja di mahu pirena mahu kemana biasa tahu mana mana mahu mana percaya kira penyebatsinya mandea iberi ulang susi mamira trong kiseseme ke China de ini sepat sebani kuasa sebeni kulapasnya sikaro bantu saya sempat sebelumnya alam fanakiasa fa izuwacan ali aduka chapezi bobosi mamakanaza kutubili chambu rasa zaidi tibeza isi Sikedeja Yesus hari Zafar Shmozadem Chumu di Takim di Bandar Chumu Genci Zai